Ampitiavana atrano tompo-kilasy tompoko-vavy nitsidiany tokatranao amin'izao takarivany alatsinainy fa efatra ny volana aprily izao ary manasana ho ampitiavana izay eto amin'ny fahitalavitra matv anaraka hatramin'ny farany fotoanany fampahalalam-baovaontsika tsy ampiandrasiny ela renao fa avy hatransika dihitra amin'ireo andindim-baovao izay voaray ny mpanao gazetitsika tamin'ity alina ity. Androany dia nisy ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay notanterahany filohan'ny antenimieran-doolona teny amin'ny lapana nosikely. Anisany noresana tao anatin'izany indrindra ny momba ny rara Lilson René fanadidina avy hatrany ary notanterahany vola ravoavy sy Tsiry Rakoto Arsan. Ny alakamisy teo no nodinihana tao anatin'ny fivorian'ny Bromahatra ny antenimieran-doolona ny rara sénateur Lilson René de Roland izay nitarika filarana an-dalambe ny 7 mars lasa teo. Araka nitatitra netin'ny filohan'ny antenimieran-doolona Honoré Rakotomanana fanapahan-kevitra niraisina tamin'izany ny andraisan'ny filohan'ity androm-panjakana ity an-tanana ny raharaha. Ny sabotsy teo no nisy ny fampiresana mivantana teo amin'ny filohan'ny antenimieran-doolona sy ny sénateur Lilson René. Araka ny tatitra nataon'ny filohan'ny antenimieran-doolona efa miravina ny olana eo amin'ny général Florence Rakotomanana sy ny sénateur Lilson René. Ari naratika ny fety be tamin'ny volovana villa ny colonel Wilson na sénateur Wilson dia rehefa nandalo tamin'ny général Florence izy dia narosaly amin'ny général Florence nazy izy dia zokony izy ary hitantsika fa amin'ny miaramila zokony ihany zany tika zany dia rakarata tokony itsika. Manoloana kosa ny fifandirana misy eo amin'ny sénateur roa Lilson René sy Rinandriamanda Fahafito dia nilaza ny Bromahatra ny antenimieran-doolona fa isy ny fandaminana entin'izy ireo. Malalaka ny fitenenana kanefa kosa dia avy eo hoe tsy maintsy amboaritsika hoe zay takany tsy mety. Ohatra fotsiny miako anao zany ao amin'ny bureau permanent na Bromahatra zany samy maneviny taoniny ao dia rehefa avy eo zany dia hoe zao zany nivitro ary zao mba hevitra tsipika anareo raha izao zany maroveritra hoe tsy malagasy maromarotraisany zany satria to mifandray amin'ny teninao ihany zany fandray amin'ny teninao ihany zany dia reka anareo zao fa dia tao amin'ny Bromahatra tsy manisy volana mihitsy zany dia mitsasika ny hoe ireo sénateur ao dia zao ho alaminay Bromahatra io ary ho alaminay le olona io fa aza vataotry nareo fa tsy maintsy minaminy ro zany. Ratsaivina tao aorianany 7 Martsa nitondra fanankenana mafy ny sénateur Lilson René, ny sénateur Rinandriamandavy ary nisy hatrany ny famalina amin'ny alanany any ao anjery teo amin'ny sénateur Rotota.